Inga iray ihany koa isan'ny goavany tsy izay ihany fa isan'ny azo resahana amin'izao fotoana dia ny fahafahana miteny sy maneho hevitra ary ihany koa izay sofototra dia ny sofototra ihany koa dia ny zo mandray vaovao. Zany rehetra izany nefa raha ho an'ny Madagasikara dia malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary tena hoe niezahana ny ampalalaka an'izay. Noraisy ny ministra serasera ohatra ny fisian'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety eto Madagasikara araka ny nambarany. Ianareo ngamba eto anivon'ny asa fanaovan-gazety izay isan'ny manana toerana vaventy ary ngeza ao anatin'izay zo fototra roa izay, zany hoe ny fantsona ahafahana maneho hevitra sy ny fantsona ahafahana mampita vaovao dia ianareo angamba ny tsara toerana afaka milaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary ihany koa malalaka ny fampitanareo ny vaovao any anivon'ny fiarahamonina. Ny fehiny dia tany demokratika i Madagasikara amin'izao hoy ny ministra ny serasera. Ka hoy izahay hoe tratry ny andro androany daholo isika rehetra, isika mpanao gazety isan'ny manana toerana amin'izany lafin'ny demokrasia izany ary tany demokratika malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Tena amin'ny brofesany, tena amin'ny tranombokim-pirenena androany no nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny ministra ny serasera sady mpitondra teny ny gouvernement Tamara Voulamiranty Dona. Ho an'ny andro raisam-pirenena, ho an'ny demokrasia. Amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia maty ny demokrasia. Maty izy. Ary amin'ity androny an'io izy ny alevona. Efa nisy ny fiara atorona haritra atao anatin'izay sehatra izay fa zay izy ho tena maty tanteraka eto Madagasikara. Sola sanatria vavaladiny lela ka misy fitsokany rivotra vany ampitan-dranomasina any ka zay vao anenina fa dia zao ka etandry Atsilavo hery tena io manko letsika rehefa na fanatanjahanteny io na ny resaka demokrasia io na resaka momba fampandrosoana ny firenena io na fanamboarana ny zavatra rehetrarehetra dia firenena rehetrarehetra manaraka an'iny daholo jereo tsara zay manaraka an'le fitsokany rivotra fa misy fitsokany rivotra hafahafa ao sola hoy ka tena tonga aty zay fitsokany rivotra zay ka lasa honenina rapitso sy rafakapitso. Efa nazavaiko teto mbola niaraka tamin'ny Ratolo-Janahary sisy Florin tamin'izay fotoana izay ny amin'ny hoe varina ao anatin'ny sehatry ny famaliana ny tambajotra tserasera ny mpitondra fanjakana ao amin'ny ankehitriny ary ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia efa nazavaiko teto tena lava be mihitsy ary tena be dia be nareo tamin'izay niditra ny amin'ny ny mpitondra no mpanohatra eto Madagasikara. Izay le zavatra misy eto satria jereo tsarany raha vao zao tsika mahita raha vao misy zavatra ataon'ny mpanohatra le volomboasary dia miteny fotsiny le aty amin'ny fitondrana lasa fitondrana ray zao tsika miteny fotsiny hoe tsy sao dia mba tsy mety le ohatran'izao fa le ohatran'izao no tokony atao fa zareo le tonga dia le miteny le enjana be. Za zao tena le maraina teo tena gaga be mahita le ity ny kabesony hanina efa maty areraga tena mahita zavatra tena mahafinaritra mihitsy tamin'ity andro ny alatsinainy ity ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay sady le olona miteny ny amin'ny hoe inona moa ny olana raha ohatra ka mitondra eo izy telo taona mandahatelo na folo ara moa maninona ary tsisy asolo aiza nisy en'izany teto amintsika igny nisy foana tamin'izay tsisy iza zany raha ohatra hoe mialo ihany na diza nisy olo nisy foana teto Andry Atsilavo Hery Gaëtan mifandimby teto hoe ianona tsy nisy nanam-po mihitsy ny rehetrarehetra teto hatramin'izay resaka hetsika ara-politika ohatra hoe raha isika tany amin'ny Hery tamin'izany fotoana izany le nanokana ny amiraly tamin'izany fotoana izany nisy mpitarika teo maromaro reny zany no heverin'ny olona hoe hitondra tamin'izany fotoana izany dia reny mo hitatsika fa ny professeur ny tonga teo amin'ny toerany fa amin'izao fotoana izao le miteny hoe iza ny solo azy misy foana eo fa za mieritreritra fa iza zany nieritreretina solo azy misy foana eo ataoko anatina fonoteny vetivetika satria dia valalana ny tena tamin'ny Zoma sy tamin'ny ity androny an'io ity fa le lalana le 20 kilometatra Andry Atsilavo Hery Gaëtan somary manahirana satria izao misy olona mametraka vato be dia be mihitsy ny amin'le lalana
io zany io tsy hoe nisy sakandalana sa hoe manipinipy vaty eo am'le ary le vaty vaty kely fa tena de vaty be mihitsy io zany tsy hoe nitsofony rivotra oatra le fitsokan'ny rivotra oatra ny resahantsika teo fa tanan'olona mihitsy mametraka anazy eo am'le izy tena hita mihitsy ny atoraka satria le fitotony eo am'le izy tena hita mihitsy ny hoe natoraka de tsika zany za tsy miantso amin'ny fitondram-panjakana fa miantso amin'ny mpampiasa lalana mila mailo tsika indrindra fa rehefa mandeha mafy indrindra fa ho an'ny kodiaran-droa fa tena tonga de mahatonga alozy io ary mety hiafaran'ny fahafatesana raha vao le vaty be daholy atsipon'ny olona eo de raha mandeha mafy iny mbola tsisy jiro de tonga de haitsika mitoyany fa aleo milamina tsara iza zany ny tena tanan'olona satria tanan'olona manipinipy azy io de tena feno eo amin'ny be de be mihitsy le faritra eo rehefa afaka ataotsika eo amin'ny 4 kilometatra eo am'izay de manomboka eo feno le arabe antanany sinekila mihitsy feno zany hoe tena hita mihitsy ny hoe misy olona eo mitora ny raha zany tao anatin'ny saiko amin'ny za aloha tena nanana reflexa voalohany le za tsy hijanona satria ny atahorako raha vao mijanona tsy fantatry hoe misy olona mihitsy de miafina ao ambadika eo de tena raha voarivariva ny andro na kandro ariva mihitsy ny le tamin'ny zoma za hoa tsy hijanona fa tonga de manintsy fotsiny fa zany hoe somary déséquilibre eny teo ambon'le moto fa satria nanitsaka an'le vato fa eo zany de mandeha teo indray zao ny maraina efa misy namafa le teo de misy vavao indray tonga indray ary le izy am'le faritra le vao miainga aty am'le sampanana le am'le miainga any Ambohimangarova le makaty zany fa le eo afaka 4 kilometatra makany am'izay makany Ambody Fasina tsy misy eo zany eo manko ny takona be misy ohatran'ny alaala kely de misy le tendrombohatra ny vakiny io de eo takona be io zany anaovana antso ho an'ny zay mampiasa le lalana fa ny mpitondra fitondrana ave moa inona moa de any nefa de ny anany an'le mpampiasa lalana eny mba hisoroantsika loza re olona so tsika mantsiny de tsy niteny ve fa efa nampitainy zay avatry zay fa andro ny ty an'io ty tsika de mandevina ny demokrasia de misoany tsika amin'ny ty androny an'io ty Andriatsylava Gaëtan somary lavalava zay 10 septembre tokoa zao miarabantsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny 20 tebokavalo miaraba manokana ihany koa namana Marjona Avaritra Marcel Andrenarivo sy ny namana teknisianina rehetrarehetra zay mampita amitsika fandarana amin'ny an'io ty zava-misy ary tsara ho fantatry ny rehetrarehetra ihany koa zany voatanisan'ny Marjona teo zay io zany de mety misy antony maromaro azo andraisana an'izany zavatra zany na ilay olona efa mikasa hanana eritreridratsy ho an'izay mpandeha na ihany koa ilay olona maneho ny tsy fahafaliny maneho ny alaheliny amina tetikasa tahaka ireny mazana mantsy ny olona ihany koa rehefa fehezinao izy tsy ame an'ilay ataontsika hoe heviny fehezinao izy tsy aneho ny etaetany fehezinao izy tsy ataontsika hoe hitaky ny zony de maneho an'izay zavatra zay amin'ny endrika hafa de adidiko tsara fa efa maromaro ny fitondrana ny fandimby ozy izy Marjona teo izay tokony andraisana lesona satria saola ozy izy Marjona hiaran'ilay fitsokin'ny rivotra avy any ivelany isika ny zavatra misy eny tamin'ny reny fotoana reny rehefa fehezinao ohatr' zany ny olona tsy aneho ny heviny rehefa fehezina ny olona tsetsereo lay ataontsika hoe ny psychologue moa zany tena mahay kokoa mamantatra an'izany zavatra zany hitatsika am'ireny rindrina hitatsika any am'ireny tambo isan-karazany reny de asian'ny olona sora-baventy eny ireny zany de afaka mantarana ihany koa hoe inona la etaeta sy ny fanerenimponiny da titiko tsara fa misy be de be eny vo fiarahamonina eny amin'ny lalana zay alentsika eny ahitana an'izany avokoa misy an'izao hoe ianina miala sora-baventy izy io de mazana ny mpitondra fanjakana no soratan'ilay olona eo izy tsy teny hoe se fokotaninay miala na ohatr' zany fa ilay mpitondra faratampony ny voaresaka ary mety toy izay ity endriky n'ilay ataontsika hoe sakana na hoe fametrahana vato am'ilay 20 kilometatra ty azadiny fa 10 septembre sika teo andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia misy ve izay demokrasia zay raha hito amitsika am'izao fotoana zao tsia mazava mivaliny
tsia satria ny atao hoe demokrasia aloha tsy voafehy amin'ny ataotsika hoe fifidianana fotsiny ihany ary jerotsika ary na ny fifidianana eto amintsika ve demokratika raha ireny ny zavatra nisy ny demokrasia de fandraisana anjara amin'ny akapobeny amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena mandray an'izany ve isika rehetrarehetra ny olo-pirenena rehetra ve mandray anjara amin'izany fiainam-pirenena izany ao anatin'izany de mifampiresaka mifanoro hevitra manara-maso ny fahefana indrindraindrindra ny fahefanam-panatanteraka ao anatin'ny demokrasia de miaro ihany koa ny zony tsirairay ary miara manao hetsika velona kokoa ny demokrasia raha ohatra ka mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena ny olona tsirairay avy mandray anjara fa tsy mijanona ho pijerya fotsiny ihany ary eo mampanontaniana hoe aizaho aiza moa zany zao le kianjan'ny demokrasia eto amintsika lasa zaridaina izy eo de lasa zaridaina de mikatona misy trano misy trano gasy eo zany sisa ny hafarany lay ataotsika hoe kianjan'ny demokrasia izay ny azakazahana natsangana tamin'izany fotoana ny onatrehan'izay zany de le hoe tsy ampy ny fanehoana ny tsy fifankatoavana amin'ny internet amin'le ny tambazotra reny zany fa tsy maintsy avadika ho asa tsy maintsy avadika ho etika lay ataotsika hoe fandraisatsika anjara ao anatin'izany demokrasia zany tokony iombokevitra zany ny vahoaka malagasy ray manontolo eo anatrehan'izany satria ny demokrasia araky ny tenentsika teo raha ny definition na hoe famaritana tsotsotra de fitondrana fanjakana ahitana rafitra ahafahan'ny vahoaka na ny solotena manapa-kevitra momba ny tokony hitondrana ny vondrom-bahoaka na ny firenena na ny fikambanam-pirenena misy azy raha ohatra ka nosy maromaro moa zany ohatra hoe Comore ohatra izay amin'ny akapobeny lay hoe demokrasia zany hoe rafitra politika zany izy io mamela ny vahoaka ho tompony fahefana ary mampiasa izay mivantana amin'ny alalan'ny solotena voafidy miainga am'izay ataotsika hoe fifidianan'izay zany de io lay nyteneniko tany am-piandohana hoe tsy mianana fotsiny amin'ilay ataotsika hoe fifidianana zany demokrasia zany fa iainana misy fandraisana anjara ny olo-pirenena tsirairay avy ao misy fifampiresahana ao misy fifanakalozana sy fifanorona hevitra ao misy fanaraha-maso ny fahefana mpanatanteraka ao ary misy ihany koa nataotsika hoe fiarovana an'izany zon'ny olo-pirenena tsirairay avy izany am'izao de mahagaga satria de mivadika tanteraka ny rasa lasa ilay mpitondra fanjakana indray no ataotsika hoe miroso am'izany fanoherana ary ny fanoherana ataony fanoherana ny zavatra ataony ihany ny faneho-kevitra ataony zany de fanoherana ny zavatra ataony ihany ary mahagaga fa rehefa misy trangan-javatra eny anivo fiarahamonina eny tsy miandry ela ny ataotsika hoe faneho-kevitra sy ny réaction an'ireo mpitondra fanjakana eo anatrehan'izany de zay mahalasa saina nahy teo hoe lay resaka vato moa no nentiny Marojaona tamin'ilay lalana fa ohatra sy ampahany fotsiny ihany zany raha ny fahitako azy fa efa maro de maro ny fomba fanehoan'ny olona izay tsy fahafaham-pony zay amin'ny mpitondra fanjakana de eo lay apetraka lay hoe sanatria sao de sanatria la hiverina sy hiaina n'le zavatra nisy tany Nepal sy tany Frantsa ireny ny eto Madagasikara be dehibe moa naneho hevitra hoe raha izao sika no tafiditra ao anatin'izany zavatra zany tsy maintsy fahantrana mbola tafiditra ao anatin'ny fahantrana manampy fahantrana indray ve sa zay ve
no tsara kokoa raha mipetraka lay fomba fijery hoe de izy ary misy olona be de be eto, misy olona manana ny fahaiza manao a amin'izany ataontsika hoe fanajana ny rafitra demokratika izany, misy olona manana ny fahaiza manao eto a amin'ny ataontsika hoe fanaovana politika mitsinjo ny vahoaka. Misy ane ny atoko politika efa tena ataontsika hoe tena manindraindra rehefa manana traikefa amin'izany ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zany. Izany fitsinjaram-pahefana tena izy zany a no manome vahana, manome fahefana, manome tombony a ny vahoaka miainga eny fotony. Ary zay lay fametrahana n'lay rafitra demokratika, manome zo ho an'ny tsirairay avy, miaro ny zo ho an'ny tsirairay avy ao anatiny zany ataontsika hoe demokrasia zany. Ny demokrasia zany am'izay fotoan'izay de ny fidin'ny olo-pirenena hanapa-kevitra mikasika ny lalàna ilay mpitondra am'izay fotoan'izay hany ka tsy maintsy mijery sy mitsinjo ilay vahoaka ny fidy azy nametraka azy teo am'ilay toerany. De zay ny tena zava-dehibe am'ilay hoe manana olona sika ahafahana miroso am'izany rafitra izany, manaja izany rafitra izany. Fa raha n'izao fotoan'izao aloha akotsy naneno hatr'izay de lany ny kary. Inona moa no antenaitsika am'ilay mpitondra atsika am'izao fotoan'izao? Raha ohatra ka ireo zay miteny, ireo zay manoro lalana, ireo zay manitsy ny fomba tsy mety indray a no lazaina fa manakorotana. Inona no zavatra hovanina raha ohatra ka ilay olona mitady sy mikatraka zany fifampiresahana zany hanatsara zavatra no lazaina fa mpanakorontana. Izay manoro hevitra, manoro hevitra satria raha nyresaka fanaraha-maso zany a de tena tsy ho possible eto amintsika satria tsy misy izany ataontsika hoe fitantanana mangarahara izany. Tsy misy ny fahafahana omena ny olo-pirenena tsirairay avy hiroso am'izay ataontsika hoe fanaraha-maso a ny fomba fiasa ny mpitondra izay. Tsy misy ny ataontsika hoe fanomezana fahafahana ny olo-pirenena tsirairay avy hisitraka ny zony ka aneo ny alahelony, aneo ny fitakiny, hanolotra ny sosikeviny hialana amin'izao ataontsika hoe fahoriana mianjady zao. Tamin'ny tendroany ity moa zany de tsy haiko na mbola mandeha izy am'izao fotoan'izao fa ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara de nandray fanapa-kevitra nanentana ny olona hoe hisy ny etsika manao fitafy mainty, famantarana fa mialaina ny demokrasia eto Madagasikara. Marjona moa teo efa niteny hoe efa maty zany demokrasia zany, efa tsy mialaina intsony fa tena maty. De zay zany no ataontsika hoe fandraisana anjara, fa le fandraisana anjara tsy mijanona am'le ho androany akory, fa araka ny teneniko teo a de ny olo-pirenena mila mandray anjara tanteraka ary mila mandray anjara feno a amin'ny fiainam-pirenena amin'ny alalan'ny fifampiresana araka ny voalazako teo a ny fifanorona hevitra, fanaraha-mason'ny fahefana, fiarovana ny zony tsirairay a am'izay fotoan'izay a mety mba hiavelona kokoa ilay demokrasia efa mialaina na efa maty am'izao fotoan'izao a rehefa miroso am'izany ataontsika hoe fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena zany a ny olo-pirenena tsirairay avy. Ny fandraisana anjara voalohany a de miainga amin'ny isam-batan'olona ho fampanajana ny zo anana ny tsirairay avy. Izay fampanajana ny zo zay de zava-dehibe satria zo fototra tsy azo ialana ny zo anana ny tsirairay avy a amin'izany fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena zany raha ohatra ka ny firenena no resahantsika eto. Mila mahay mijery zany a, mila mahay mitandrina ary mila manova fomba fijery sy fomba fiasa ary fomba fisainana ihany koa anatrehan'izany.
dradradradraina matetika zany eto amintsika zany atao hoe demokrasia zany fa anisany mampirindra sy mampilamina ny fampanajana azy voaja ve zany am'izao fotoana zao a inona ny tena zavatra misy marina raha ohatra ka izay maneho hevitra rehetra izay maneho fitakiana rehetra boretina sy hiarany trindry sy ny raha matahora atramin'ireo ataontsika hoe mpiasa-panjakana azy be de be no hiarany zany fa tsy sa miteny tsy sa maneho hevitra tsy sa maneho an'izany etaetany zany a manoloana ny tsindry manoloana ny raha matahora miatra aminy laha tokana ihany koa ny ainako mila mitandritandrina tsara fa zany ve porofo manambara fa misy mila ataontsika hoe demokrasia zany demokrasia zany de mampanjaka ny ataontsika hoe hevitry n'ilay hoe fitondrana vahoaka sahan'ny vahoaka ary hoan'ny vahoaka zany hoe avy amin'ny vahoaka izy io a hoan'ny vahoaka de natao hitondrana n'ilay vahoaka zany ny ataontsika hoe demokrasia misy ve averiko foana zay ny transparency moa de efa miteny hoe mialaina tanteraka zany demokrasia zany maro amitsika ihany koa nefa miteny efa maty tanteraka zany efa tsy misy intsony zany demokrasia zany a eto Madagasikara didy jadona fitondrana jadona no misy eto miseho amin'ny endriny samy hafa zany zany hoe fitondrana jadona izany fiarovana ny seza fatahorana n'ilay fahefana kely ananana ny fahefana ananana no antony herisona am'izany jadona zany tsy misy intsony zany ataontsika hoe fahaizana mijery a ny vahoaka ny fidy sy nametraka anao teo amin'ny toeranao izay irosontsika ny tapany faharoa avy eo